mianatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny findaisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity ity mpifaliana ihany koa no izarana tsara ny ten'Andriamanitra antsika. Lohanderantsika ny amin'ny lesona anio dia vavaksika. Ianay tsara indrindran-danitra tolotra ianao ny derany laza ny asa sy voninahitra. Sotranao izay satria mbola tombontsoa lehibe indray nafahanay miaraka aminao eto dia ny anaranay ny teninao. Tompo foazy ny fomam-pananay andray izany ary aoka izahay ny andray nianatra rehetra avy aminao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia mitondra lohateny voankazo ho an'ny alika. Nalainao marika toko 7:4-7 no tantara tiana lazaina, izay asaiko ihany koa ianao hamaky azy ao tokantrano satria misy lesona lehibe tokoa izay sotomintsika ao anatiny. Manaraka ny andalatsoratra tamin'ny fandalinana omaly dia mametraka fanontaniana mampanahy ihany koa ny tantaran'ity andalateny ity. Nahoany Jesosy no namaly mafy an'io vehivavy io ka nampita azy tamin'ny alika? Tsy nazavaina kariary izany fa ny lafiny 2:20 dia manodry ny zavatra nampianarany. Ao marika toko 7:17 dia nilaza izy fa tokony homena voalohany ny ankizy. Raha misy ny voalohany izany dia tena lojika tokoa fa tokony isy. Ny toetra anankiray hafa dia ny nampiasain'i Jesosy endrika kely amin'ny teny hoe alika. Tsy midika hoe alika kely fa amin'ity toe-javatra manokana ity ny alika dia navela tao an-trano fa tsy toy ny alika ny an-dalambe tsy akory. Nampidirin'ilay vavy tamin'ny valitenin'i Jesosy ireo marika roa ireo izay nanampy tamin'ny fanazavana ny teniny. Somary nanondro ny valitenin'ilay vehivavy. Namaly izy nanao hoe eny tompoko fa ny amboa kely ozy izy eo ambany latabatra mihinana ny mofon-jazany. Ahoana no nahitany vehivavy amin'ny valiny manaraka azo antoka fa nanosika azy androso ny fitiavana ny zanany vavy. Nampahery azy koa nefa Jesosy nampiasa ny teny hoe voalohany izy mba ilazana fa mety isy avy eo. Ka ankoatran'izany dia nilaza izy fa toy ny alika eo ambany latabatra izy. Raha mbola tao an-trano teo ambany latabatra ilay alika dia teo an-tongotr'i Jesosy izy nitalao an'ny zanany vavy. Arak'izany nitaky ny zon'ny alika hihinana sakafo latsy sakafo teo ambony latabatra izy. Ny valitenin'ilay vehivavy dia mampiseho ny finoany. Ny fiantson'ny fahagagana maherina nasitrana ny zanany vavy avy lavitra voankazo dia samy nanambara fa lehibe indrindra ny heran'i Jesosy. Raha potipotsin-javatra izany ny fahagagan'izany ahoana kosa ny amin'ny raha hoe mofo iray manontolo mihitsy aza. Ary ny fanekena ny fangatahany dia zavatra tena lehibe ho azy ihany koa. Nihetsi-po Jesosy ka nekeny ny fangatahany. Nasehony tamin'ny alalan'ny fitondrany tenany tamin'ny vehivavy izay verina fa tsy mendrika ny izaran'ny fahasoavana nomenan'i Israely io fa nitsahatra tsy ny vahiny intsony izy ka lasa zanaky ny tranon'Andriamanitra. Ary tahaka ny ankizy hafa dia manan-jo azo ny fanomezana avy amin'iray izy. Tahaka izany ihany koa isika manan-jo azo ny fanomezana avy amin'iray. Inona toe-javatra nisy teo amin'ny fiainantsika tamin'ny lasa. Mety navita zavatra ratsy dia ratsy tokoa isika. Mety navita zavatra tena tsy azo itovirana mihitsy azo teo amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana. Raha manao dingana makeo amin'i Jesosy. Eo ambany latabatra Jesosy isika eo an-tongony ary mampiseho ny finoantsika fa izy dia afaka mamela ny helontsika dia mino marina fa ho raisiny ho zanany tokoa isika ary voavelan'ny heloka rehetra. Na dia tsy mandalo amin'izany zavatra mety ho sarotra izany azy ianao, ny fahotana dia mitovy avokoa ka tokony hibabotsika anatsihan'Andriamanitra. Aoka anie navao ny fanolora tena manjakariva isika ka mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra isan'andro. Amen. Iranay tsara indrindran-danitra misaotra anao izahay amin'izany teninao izany. Misaotra anao ihany koa tompo izay tsy mizaha tafan'olona tokoa fa manome tsara indrindra tsara ianao. Ampio izay tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba ho tonga fivebahana marina tsapa tahaka n'ity vehivavy ity ny tsy mety ao aminay ka manaiky ny hanovanao. Aminaran'i Jesosy, amen.
mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.